Levitikosy na fisoronana toko voalohany. Ny fanatitra hodorana. Ary Jehovah niantso ao Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranolay fionana hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia omby na ondry na osy no haterinareo ho fanatitrareo. Raha omby no hateriny ho fanatitra dorana, dia lahy tsy misy kilema no hateriny. Eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana no hanaterany azy, mba hankasitrahana eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany eo amin'ny lohan'ny fanatitra dorana izy, dia ahazony fankasitrahana izany hanaovana fanavotana ho azy. Dia hamono ny zanak'omby eo anatrehan'i Jehovah izy, ary ireo mpisorona zanak'i Arona dia hanatitra ny rà ka hanopy azy manodidina amin'ny lafin'ny altara zay eo anoloan'ny varavaran'ny tranolay fionana. Ary hodirany fanatitra dorana dia ho rasainy tsara. Ary ireo zanak'i Arona mpisorona dia nisy afo eo ambonin'ny altara ka handahatra kitay eo amin'ny afo. Ary ireo mpisorona zanak'i Arona dia handahatra ny voarasa mba amin'ny lohany sy ny saborany eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izay eo ambony altara. Fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano, dia hodorany mpisorona ho fofona izy rehetra eo ambony altara. Fanatitra dorana izany, dia fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary raha ondry na osy no hateriny ho fanatitra dorana, dia lahy tsy misy kilema koa no hateriny. Dia hamono azy eo avaratry ny altara eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ireo mpisorona zanak'i Arona dia hanopy ny rà manodidina amin'ny lafin'ny altara, dia ho rasainy tsara izy mba amin'ny lohany sy ny saborany, ary alahatry ny mpisorona eo ambonin'ny kitay izy eo amin'ny afo izay eo ambony altara. Fa ny taovany sy ny tongony kosa ho sasany amin'ny rano. Dia ho entiny mpisorona izy rehetra ka ho dorany ho fofona eo ambony altara. Ho fanatitra dorana izany, dia fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary raha vorona no hateriny ho an'i Jehovah ho fanatitra dorana, dia domoina na zana-bory mahalala no hateriny ho fanatiny. Ary hateriny mpisorona ho eo amin'ny altara izany ka ho tapahany amin'ny ony lohany, dia ho dorany ho fofona eo ambony altara, ary ho fiazany eo ambony rindriny altara ny rany. Ary hesorony ny takory-babony sy ny ao anatiny ka ariny ao atsinanan'ny altara, dia eo amin'ny fitoeran-davenina. Ary ho samahiny amin'ny elany no fameraka azy, fa tsy ho enteriny. Ary ny mpisorona andoro azy ho fofona eo ambony altara, ambonin'ny kitay izay eo amin'ny afo. Fanatitra dorana izany, dia fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah.